Vetrakoto mpitantana ny orinasa IKEA Event izay mpanaingo lanonana eto Madagasikara. Ny asanay zany dia manaingo lanonana privé na corporate na institutionnel. Zavatra personnalisé no ataonay, zany hoe miankina amin'izay zavatra angatan'ny client ihany. Raha mety torohevitra ho an'ny olona izay hikasa hiditra ao anatin'ny tontolo fandraharana dia voalohany indrindra aloha mila olona mahasahy, mila olona tsy matahotra ary mahasahy manohy ny heviny. Tena zava-dehibe raha hoe ao anatin'ny tontolon'ny fandraharana moa zany ny tena olona manana fikirizana sy olona mahasahy miharitra ny zavatra sarotra. Raha ny zavatra efa niainako aloha tsy nianatra manokana ny resaka décoration aho fa nianatra irery, niezaka nikaroka, ary izay no tena torohevitra omeko ny tanora izay tena mikasa hoe hanangana ho an'ny tenany. Mazoto mikaroka, mazoto manandrana, mazoto manampy ary mazoto mizara ho an'olon-kafa. Tsy voatery hoe ho zavatra eo no eo ilay izy, fa izy foana ny olona hiteny hoe tsy mety ilay zavatra ataonao. Mila mahay zany, mila hay misafidy izay olona hiara-hiasa aminao koa ianao raha hoe hiditra amin'io sehatra io. Iny no tena zavatra manan-danja indrindra amin'io asa ataoko io, satria izay olona safidiko hiara-hiasa amiko no tena zava-dehibe amiko. Hafatra kely ho an'ireo olona izay te hiditra anatin'ny tontolon'ny fandraharana, mila finoana, mila fatokisa-tena ary mila fianarana. Izay angambany no tena zava-dehibe.